ang ginanaan, sinsirenena ang loob. Mininaw sa ang katira, asal kang siyandapan, aagya pamatinan, niyalay kadili, masluwag sirina ang agasya. Niyaminaw, paakyat ang kalipan ng sultan, aagi anugan ng DFH, yabuman na si Anapisan, mukha sa tiranin, sinsulo dito. Niyaminaw, sa anata, sitawan, kunya kan demas, nila ang rinana, singa ang dagan. Icapkan, isu, wani mo kanadagasi, saya kenal. Daty namaritra ny tantara ho an'ny fitantarana mandritra ny 5 taona indray ho an'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina filoham-pirenena ny 12 Desambra nanaova ny fianianana sy noraisiny ny fitsarana izay niatrika izany ary nampahafantarana mpahibe maso izany fianianana nataony izany. Nandritra ny kabary fandraisam-pitenenana nanoritsoritany indray ireo izay heverina fa viana mahamaika ampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'izay fotoam-piasany izay. Nandotateriny hatrany ny ronana misimisy kokoa ny amin'ny tontolo ara-tsosialy izay anakekezana ny vahoaka fa ankoatr'izay dia nandotateriny ny fisokafana amin'ny hery velona rehetra ho amin'izay heverina ho fampandrosoana ny Madagasikara izay. Ampany ireo viana fampandrosoana izay sinambarana Andriamatoa Filoha Andrinirina Rajoelina no arahantsika ato anatin'ity rakitsary ity. Araka nefa voambara nombenombeny dia filamatra ho an'izany 5 taona manaraka izany hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Koa amin'izao tingana manaraka izao dia hompandresy ny Malagasy na eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-tsosialy ary hompandresy amin'ny lafiny rehetra mihitsy isika rehetra. Ny safidy ny fanohizana ny asa efa natomboka ny Malagasy, ny safidy ny filaminana sy ny fandrosoana. Ao amin'ny andiny taona manaraka dia anao ezaka rehetra fa indrindra ny tsiko amam-pisinety dia ny lala-panorenana izay voalaza ao anatin'ny andiny fahadimy izay mivaky toy izao. Ny vahoaka izay depira ny fahefana rehetra no maso mandidy ka mampiasa izany amin'ny alalan'ny fisotenana lany amin'ny alalan'ny fisidianana. Masina safidy loatra ny sehoan'ny vahoaka ary milazaina izany. Manana ny safidy ny rehetra ary manaza ny safidy ny rehetra ihany koa ao ary mijoro ho filohan'ny Malagasy an-Kanada. Ampikay Malagasy varivolo ary ianao ny resaka rehetra ampisongadina sy ampamiratra ny tanindrazantsika. Tokolasy tokovavy anohy sy hiaraka anoratra ny tantaran'ny Madagasikara isika rehetra ary ny fanantenana izay napetraka avy tampoka noa manositsy azy manaiky izovakany mitafika amin'ny fitsirenena manaratsika ity ho amin'ny fandrosoana izay lelika ny Malagasy sy raraiana. Itsindry ny tokantrano ao indrindra eo tena rehetra lehibe sy mavesatra ary sarotra ny ajidy miandy ahy nefa tsy ataoko sakana izany noho ny fitiavan-tanindrazana izay mirehetarehitra antokoa. Iaraka ny tombotsombonana sia avelaka karakatany ny afatitisanareo sy ny velerano efa mpanaovatsika. Nandritra iny taona voalohany iny dia nanao ny resaka rehetra isika tamin'ny fametrahana eny fizafotrasa manakaiky sy ilain'ny vahoaka. Maro be ireo sekoly, ny hôpitaly, ny kianja, ny lalana, ny tohadrano, ny université, ny fotodrafitrasa maro izay natao ary tsy maintsy natao izy ireny mba hanatrakarana ny fahatarana n'alina nisy teto amin'ny firenena. Fa amin'ny taona manaraka ity kosa dia andro telo no iakina ny vina fampandrosoana ho ampenatsika dia ny fametsan-danja ny maha-olona
mifampirovona, mifamkarana sy mifamidinana na mifametrahana industria ary indrindra mifanatsarana ny fitatanana ny asa mpanjakana. Voalohany izany hoe iopana bebe kokoa amin'ny fiariam-bahoaka isika, mifanatsarana ny fampitenan'ny pireneny sy ny fitsinjovana ny fambatan'olona ary ny fiarina ara-tsosialy. Izany dia mitantaraka eo amin'ny lafiny fampifanana arak'asa, eo amin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny fisisana jiro sy rano sy madio. Itsindry sy hiamanokana an'ireo marety, zokiolona, vehivavy sy tanora ary ankizy isika. Ametaka ihany koa paikady nasionaly mikasika ny fandrindrana fiterana ary atao manakôry izany mba ho fanatsarana ny fampitena ny tokantrano malagasy. Rehefa maro loatra mantsy ny zaza ateraka isa tokantrano ka tsy zarizary ny fanabeazana, ny fitaizana sy ny famelomana azy ireny dia lasa besaka ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny firenena ihany koa izany. Faharoa, ny olo-pirenena tsirairay avy dia tokony mitondra ny anjara birikiny sy handray anjara amin'ny fanasoavana ny tokantrano, ny fampandrosoana sy ny fiarahamonina misy azy mba tsy ho besaka ho an'ny firenena. Noho izany dia ataontsika vainanjara ny fametrahana programa nasionaly ihany koa mikasika ny fampifanana arak'asa sy ny famoronana azy. Fanamby napetaka amin'izay dia ny hoe mitandrina dia tsy maintsy mitrapotra ny amikarana sy ny olona eto Madagasikara izay ilay malagasy rehetra. Ny masoko manokana ihany koa ny fanalalana tanteraka ny sehatry ny fandarana eto Madagasikara ary ny fampasiana sy ny fanampiana ny mpandarà na avy eto an-tenan'io na avy amin'ny ivelany. Fahatelo ary farany, tsy maintsy hatsaraina ny fomba fiasa eny anivon'ny birao-mpanjakana rehetra. Atao izay fomba rehetra ny fanafainganana ny antota-taratasy ilain'ny vahoaka ao anatin'ny fanajana ny maha-olona ary miaraka hiady amin'ny tontolo isika. Hitoka sy hanasazy izay menia mbola manao